amin'ny ankizy a mila fahendrena be amin'ny toerana sasany dia mety le hoe manao étude biblique miara-mivavaka isan'andro. Amin'ny toerana sasany tsy mety miantso maro samihafa fa mety koa malema hoe manao retraite familiale kely asa indray matsatelo volana sahala amin'izany ndao tsika menakafo kely mandeha amin'ny toerana anankiray mba miavaka kely dia mba zarina amin'ny ten'Andriamanitra ny ankizy ka io zany a tena zavatra lehibe vady mihitsy io azafady kely paster eto le mamaky ten'Andriamanitra io paster za mahita hoe misy fidaizana ihany zany avy amin'ny mpanabe na ho an'ilay aman-dreny na ho an'ny ankizy satria zao nandreo izy io lasa fahazarana fotsiny azony paster eo tsika rakizy amaky teny dia vakina izy nefany na lelehibe aho zany misy ndraindray tsy mahazo an'le tena hoe izy na le tiana tenena vakina fotsiny satria eto ny andininy androany dia ohatra hoe adina andininy voalonga hatramin'ny fahadimy dia fito iny dia mivavaka dia izay azony paster dia na zany le problème hitako hoe problème de fond mihitsy izy hoe tokony hoe atao zany a sady mamaky ianao hoe misy ina moment de réflexion kely zany aloha tsy haiko ny mpiara-maty baiboly ohatra hoe mba efa mba mieritreritra an'izay any satria zao tany any Madagasikara manko betsaka mihitsy manao an'io fa rehefa tena mandinika ohatra hoe mpianakavy misy dimy mianaka eo a vakina le izy a tsisy hoe inona le tena tsinresahana atao fa tonga dia mipasé amina tonga dia lasa routine mivavaka zany dia vita dia na le tena Andriamanitra teo raha ohatra hoe iny fotsy zany atany anazy inaka ilay mivakina teo nanenana dia tsy tadidy akory azonareo azoko tsara mihitsy ka azoko tsara mihitsy ary misy ankizy asa mikony amin'ny izy satria tsisy afaka azo mitotsy teny dady hoe andeotsika iaraka sosomazy doen'ankizy zay indray satria tsy zavatra azony eo fa karazana fombafomba fotsiny zay tena mamono zay rehefa hitanao tsy mety le ankizy dia tsaritsary terena izy misy fomba azo atao foana le resako teo hoe retraite familiale mety tsara fa izao le fiofanan'izay ilainy zay mba hoe tsy ho lava loatra ilay fiarahamandinika mety atsasakadiny izy le nalatsaky zany fa misy a olona tena latsaka am'lo tsy maintsy atao le satria kristiany dia atao forcena fotsiny atao totony miboky sahala am'le vavaka alohan'ny sakafo dia ndraindraiky izy ataotao foana tao zareo ream-pianakaviana raha mitena tavanina vavaka fa fanaony zay zay venatao ahoana olona ho zavatra raisiny ankizy am'zany nefany a rehefa atao tena araka zany dia hitantsika zany fa le fiarahamandika ny soratra masina io na isaky herinandro na isam-bolana io na ny amin'ny lasom-pianakaviana io a dia hitantsika tsara fa mitondra vokatra ny fiainana tsika ray aman-dreny aloha mame ohatra sahoana raha tsika ve tsy manao ahoana moa no maneretsika ny ankizy eo zany le karatry ny mpiara-mamaky lecteur de la Bible tena tsara iny fa ianao koa afaka manana programme manokana mihitsy mifidy hoe za amin'ity taona ity a dia vakiko ny testamenta taloha na reto aho dia anao manao fa mandray zavatra avy eo foana zany tena betsaka ny tanana mitsangana eny sahansika teny fotsiny avy am'le manisanandro le misy explication am'le manisanandro amin'ny explication dia mafaka manana moment de réflexion temps de réflexion zao any mpianakaviana tsara izy io tena tsara io ny matériel zany misy izy zany tena tsara masolona betsaka mihitsy iny to mifanontaniana na falapanazavana nena fa misy toteny eniko par rapport an'izay zavatra izay mihitsy fa misy verset eo amin'ny baiboly ao milaza hoe fa ny exemple analale paster hoe ny baiboly a olona manaiky an'Andriamanitra manaiky an'i Jesosy ho tomposy mpamonjy no mahazo ny teny fa raha maka musulman izy ianao mamaky an'io dia maniratsira sy mametra-panontaniana fotsiny sy ny hoe sa hoe mamaky ohatrany hoe mamaky roman samihafa izy mamaky roman mamaky baiboly parabole be dia be donc izy hoe mila mangataka ny fanahy masina zay vo mahazo an'le zavatra vakinao am'le izy fa tsy hoe mamaky tantay miloha ianao dia azonao be le fa le histoire fa zay marina mihitsy zany a zany hoe mame ohatra amindray aman-dreny fantatry ankizy tsara hoe raha mpamaky baiboly manokana eny ndray aman-dreny tsy mpamaky marina fa sao taloha isaky miariary hoe tsy mbola tabina sakafo finanareny manao azy rehefa
fa na tena any amin'ny afina azy na vanolo ilay fandrinany baiboly manokana ao anao fantatry ny ankizy mamamy ohatroatra zany fa tsy azo terena koa ny ankizy tsy azo terena asa nazoko lazaina any izy na tsy fa aleo lazaiko ihany nosinera tamin'ny ramatoa zay zany tsy niteny tamin'ny ankizy mihitsy tandreminareo ny ankizy fa zanaka pastery nareo zay zany mba mifanarana ny vady fa mitripabilize azy le izy ohatra ny ankizy rehetra fotsiny da aloha izy anao zay ataony any fa rehefa eo amin'ny fianakaviana izy anantsara de misy fotoana tokoa ny nanotanina le zanaka lamato izy moa zany hoe firy taona efa telopolo taona izy a mahery a na zio tany ampianarana nanotaniny mpampianatra hoe qu'est-ce que ton père fait il est pasteur c'est quoi qu'est-ce qu'un pasteur de nanahirana azy le izy il prêche mais prêcher c'est quoi hainao ve any amin'ny tany laika ilazanao zany tsy fantatry milazany de tsy koa zany ngamba zay aloha tandreo mifadekona any izy remondrinonareo tsy ny kristiana tsy raha nanazy any akoatra anao mba hitony anina izy raha misy lesoko amin'ny fiainatsika tsisy ola tonga lahatra neny da misy fahalemena ain'Andriamanitra foana ny manamboatra azy eny to amalinan'ilay teo zany misy phrase zay fa elabela madiko azy moa de mipetraka atao tsaiko foana le hoe l'habitude est une seconde nature si elle est bonne tant mieux zany hoe misy karazany loha zany fahazara na ratsy na tsara de le mamaky ten'Andriamanitra io zany na tsy azonao ary izy le champ c'est déjà bon raha hoe ohatra fahazarana tsara le izy tsara zany le izy de zay moa manampy ny tenin'ny tojo teo hoe fa sao zany a ten'Andriamanitra rehefa afaty tsy miverina fotsiny any fa tsy maintsy misy épée na sur le champ raha zany fa le fait d'avoir fait ensemble izy nampivady ary io na hoe tsy azonao izy le fait d'avoir fait ensemble la chose za zavatra io c'est déjà quelque chose manjara mifanandray zany hoe mampatsiahanao an'izy zay mba lazatsy na rodina de zany le izy fa raha ohatra tsika zany efa samy miteny dao le fahazaran'io fa le raha fa tsara zany izy na amin'ny andro io mamaky teny miaraka ohatrano c'est déjà une chose amiko eny toko metimety ve ahoana fahitanareo le resaka eny to Tako kely le resaka teo le resaka tokantrano de resaka tokantrano hoe atao hoe raisitsika hoe mahafantatra daholo zany zay mahatsara ny tokantrano ohatran'izay fa misy koa influence amin'ny resaka asa resaka société zany hoe le société misy fotoana mitambesatra ao aminao de na de fantatrao ary tompo masoa vadinao ohatra hoe resaka stress ohatr'izany de nandray adio kely le zavatra iny zany ohatra hoe misy demony kely zany manamotana ao anaty tokantrano sy manetiky kely le demony ao anatinao any koa de lasa misy fitotana le tokantrano fa zany hoe maro ny tenen'ny paster teo mila verimerina ozy sy paster misy le am'le habitude seconde nature mandraindray somary very kely zay zany hoe nefa tsy maintsy atao le izy teo le habitude seconde nature iny zany mety solution tsara ka tsara fameno zany fa maharatra azy zay efa tsy safanao kory le izy eneo suppression ny ampiasana azy tsy tena tsony fianakaviana rehefa tsy safanao tsony zay ny tena ratsy rehefa mba tsafana adiko fianakaviana miampoly efa telo andro isa anao tibibity efa tsara zay satria am'le misy confusion bekabe le adi-panahy am'le le fandresantsika teo andro farany tena zay fa le fotoana tsika nge zao amin'ny atia am'izao andro mandrosoa ny ilazanareo azy fa veako andro fimora am'izao tena raha be mihitsy tsy manana fotoana tsony de tsy maintsy atao tsy vola anisy iny zany fotoana zany hoe ray mpianakaviana afaka mipetraka mody azy miresaka amin'ny ankizy tsy miadinray tsy voatery hoe misaka hoe mahendry nareo jereo tsara ndray aman-drenareo fa mitantara angano efa tsy fanatso zany zao mbola nisy zany zao tsy manana fotoana tsony mbola tsaroky tsara mihitsy miresaka aminay miakoatra mbola tsaroky tsara mihitsy zany hoe nemito zany anatin'ny herinandro tonga andetrano miaraka amin'ny zanany
Dia nitozany ve raha vavindre zany. Masonena tonga ty aminareo. Tonga izy maraina dia miara-drisa koa dia nirivo izy vao mandeha. Zany tsy atao tsony zao a. Any Abidjan misy ray aman-dreny be zay miaratsiny am'se fa zao vao tonga fa efatr'andro tsy namaneno le rahalahy. Mbola misy zany. Fa am'zany tsisy tsony. Dia manana défi zany tsika, manana fiaikany tsika andrisana zany. Rehefa mahatsiaro fotsiny tsika hoe tsy mety izy dia efa tsara. Vraiment tsy mahatsiaro. On subit. Quand on subit, c'est déjà grave. Alors, marana koa niresaka ty a, dia zao no voankazo hoe aizany eto ambony eto misy mifehy. Ten'Andriamanitra io a. Tokony atao ngeza be izy fa tsonitsony ny toerana. Io teny io zany a no tsy amin'ilay fampianarana. Fampianaram-boan'i Jesosy, iza moa izy. Fampianaram-boan'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra. Dia zavatra andresantsika rehetra, iny a tonga nety amin'ny moralina zay. Fa ity no hitan'ny olona ity, ny ataontsika amin'ny teny varantsy hoe visible. Ka tsy zay koa no nanaovana azy, tsy hoe mahavisible azy, fa mahatsara an'ireo zavatra rehetra. Mahatsara an'ireo zavatra rehetra. Dia ity zany. Misy any amin'ny teny mofinaina, misy ny hoe mahanisan'andro, misy ny karamamaky, manana koa dia ato anaty tanjona. Nolovontely. Hitanareo fa tena tsara. Za ataoko hoe tombotsoa manokana hoe mahay aman-drenitsika. Tombotsoa manokana aman-drenitsika mba afaka mitaina zany. Fa ny rehefa tafita ny ankizy fa ny tena hoe mahatafita hoe miara-pananitra ny avonte. Aleo lavitra mahita zanaka hoe sairana raha nefa tian'Andriamanitra. Aleo lavitra zay. Zay hoe navita fianarana be dia be nahita asa tsara any amin'ny banky. Reny moa zany tena kendren'olona banque sy assurance reny mpangalana daholo fa tsy maninona koa. Dia faly tsika. Fa tsy manampy ara-panahy. Izy vidy eo. Asa fambarenareo a fa ny mpamono tena any Canada dia ny banquier. Efa retraite izy a, tsisy ninona tsony. Tsy anehoanan'le exploitation tsony, le performance sy exploit tsony. Rehefa retraite, satria zay mantsy ny tena fanaon'ny banquier zay. Mpamono banque. Hay, aloha rehefa anokatra banque vaovao ry, anokatra agence ry, jerena ny anina ambony dia ambony. Dia efa tsisy azy tsony retraite dia mamono tena ao ny zareo. Satria betsaka ny vola, betsaka ny fahefana, betsaka ny laza fa tsy ho Andriamanitra. Farantsika hoe pasteur. Tenez-vous vite, pasteur Azafady, par rapport à les habitudes familiales, les mivavaka miaraka amin'ny ankizy, dia nahoatra raha hoe tsy le raha tsy mahavita ara-dalàna le enfin si on ne le fait pas régulièrement par exemple, parce que les enfants ont chacun leurs activités, leurs programmes. Et là, je voudrais quand même partager une expérience à vous, les jeunes parents. C'est qu'on a 4 garçons et depuis leur tendre enfance, depuis la maternelle jusqu'en terminale, je n'ai jamais cessé de leur dire moindre problème, adresse-toi à Jésus et prie. Depuis la maternelle, et c'était tous les jours. Donc cette habitude est restée. Et une fois, j'ai appelé un de mes enfants qui était dans le train et j'ai dit mais oui, Emric, je te dérange, qu'est-ce que tu... Et non, maman, je suis dans le train, je suis en train de prier. Donc, tout petit, quand on leur dit moindre problème, si tu veux t'adresser à quelqu'un, puisque papa et maman ne seront jamais derrière toi, adresse-toi à Jésus et prie, et prie, et prie, et prie. Et ils l'ont gardé, et maintenant, ils le disent à leurs enfants. Donc vous, les parents, essayez puisque ça marche. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je voudrais. Je me permets juste de rajouter, parce que c'est un exemple, mais le plus illustre. Stratif, je crois, je ne me souviens plus qui avait dit ça marchait. Oui, alors on était venu chercher donc, les enfants à l'école, ils étaient en primaire. Oui, et de loin, on était là, et il était sorti, il a fait comme ça. Oui, c'est bien vrai, il dit qu'est-ce qui se passe?
J'ai prié pendant la récréation et ça marche. Ça marche, Il avait- c'est ça. ça marche. J'ai su écouter mes prières puisqu'il y avait un grand qui voulait prendre mon goûter. Il a prié, puis il a dit ça marche. Il nous a fait comme ça, il a dit ça marche. La Pakistan, Oui, oui. Et il avait 6 ans à l'époque. Hein. Là maintenant il est papa de 2 enfants, mais il se souvient toujours. Oui, Et oui, vous oui. aussi. Ah, tena zavatra madinidinika zany zava-dehibe a. Anecdote. Asa moa nareo raha mahalala fa marana koa satria falava. Ianareo zao fa amin'ny enina latsakafo fa ny zao. Amin'ny dimy latsakafo fa ny zao. Intelligent. Fa fitonareo moa fa any Madagasikara fa moramora ny famorana. Taloha zany naovana fety be izy misy mahatsara azy. Ray alina maninitra mitsindaka eo daholo dia voato ilay famorana. Fa zao afaka makany amin'ny hôpitaly zay dia hono ny zavatra tsy mampimezy ity fa mampitomany azy. Rehefa foana ilay zaza dia miteny ratsy, misy miteny ratsy be mihitsy eo. Dia io ilay dokotera fanao ny ray aman-dreny io. Grave be izany e. Zavatra rehetrarehetra io atesty dadana testy reny dia miteny teo foana rehefa tonga amin'ny torina dia fanao ny ray aman-dreny io. Ny fampianarana madinidinika ohatr'izay zany ilaina amin'ny ankizy mbola kely a dia mahasoa azy dia rehefa lehibe mainka mahasoa azy. Ny tena marana koa azy be lehibe ny tianareo mbola ambany misaotra anareo a fa tena mahafinaritra ilay resaka zany tany fa mbola misy siansy hafa raha pitso fa ny resantsika androany zany a hoe manolona an'ireo fiaikana be dia be hatrehantsika dia efa miaratsy ny tany a tany monina dia misy ny teny que nous puissions entrer dans la culture. La culture, c'est quoi? C'est lire la parole de Dieu tous les jours pour soi-même et pour le foyer, pour la famille, et apprendre aux enfants à aimer le texte biblique, à se confier en Dieu, à se La tegna folo zany zao a fotoana maranantsika azy a dia amizay milamintsika makany amin'ny réfectoire aorina ny tiry ty a dia mangataka ny lala hivavaka ao amin'ny sakafo. Quand on sera là-bas, on a Izy là après le chant. En fait, quand on est là-bas, on est tranquille, on prend son repas, d'accord. Et puis pour la suite, la soirée récréative aussi, pour que tout contribue à la gloire de notre Dieu. 212 peut-être. E nasmahay no tena Andriamanitra akantoerana tsika ao lady sika miaraka Andriamanitra daholo. Mitovy zany hoe aiantsa be loatra nareo dia fanjana indray a. Dia nasmahay no tena Andriamanitra kanadorana zany dia tsy vololady dia telo dia ratsika sakafo vavaka